ho aminareo hatrany afaka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mivavaka ary isika. Misaotra anao mandrakarivo izay ry Tompo Ray ny any an-danitra. Isa maraina tahaka an'izao satria endre ny hafalianay nahazo valim-bavaka. Raha natory izay Tompo dia nametraka ny torimasonay teo anatrehanao ary dia namaly vavaka ianao amin'izao maraina izao ka tratra ity andro vaovao ity izahay. Miteranao, mankalaza anao, manome voninahitra anao. Ny fiainanay ary dia atokanay mba hanjakanao Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka efa nambaranay omaly ry havana dia aloha hevitra vaovao no iainantsika amin'ity volana septambra ity. Izany dia mitondra ny lohateny hoe velon'ny finoana ny mpino. Zavatra roa no misongadina ao anatin'izany. Dia ilay hoe velona ary anankiray ny finoana. Andeha ary ny velona no resahantsika voalohany. Ny velona ry havako dia izay manana aina. Porofon'izany dia mihetsika izy, mitombo, manao zavatra. Ny zavaboary rehetra dia manana aina. Fa izay heveriko mampiavaka ny olombelona dia ny aina. Mariky ny fahavelomany dia natao hifandraisany amin'Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ary koa hifandraisany amin'ny manodidina azy dia ny olona sy ireo manodidina azy. Noho izany dia araroty ary ry havako ny fahavelomana, araroty ny fananana aina, fa hoy ny mpitoriteny toko 7:10 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena ary any amin'ny fiainatsita izay alehanao. Mpitoriteny toko 7:10. Ny olombelona arak'izany dia miezaka araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy hanao zavatra tsara amin'ny fifandraisany amin'ny tompony sy ny fifandraisany amin'ny mpiarabelona sy ny manodidina azy. Ny maty dia tsy afaka manao na inona na inona intsony. Izay ilay tenenina eto hoe fiainatsita izay andehanana. Mbola ho faty daholo ka amin'izao fahavelomana izao dia araroty ny fanaovana zavatra tsara ho an'Andriamanitra sy ho an'ny manodidina anao dia ny olombelona izany indrindra indrindra. Ho an'ny mpino ry havako dia ataony amin'ny finoana izany. Fa ilay endrika iray amin'ny fahavelomana ihany koa ka hitombon'ny kristianina tsirairay avy amin'ny finoana, io koa izany dia ho resahantsika. Ary izany no tsara hanombohana azy satria isika olombelona izany, isika tsirairay avy, raha velon'ny finoantsika dia mitombo amin'ny finoana ary miorina amin'ny finoana, izany ny dikany. Ireo rehetra ireo izany dia apetrakantsika amin'ny Tompo mandritran'ity volana ity fa dia ho ady adintsika ry havana ary iarahantsika mifanohana, mifampitondra mambavaka, mifampahery mba ho tena velon'ny finoana. Dia ny finoan'Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina isika rehetra ary dia maneho ny asan'ny finoantsika koa eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Koa ny faniriana dia izao, manorata tantara tsara ry havana, manamarika ny fahavelomanao amin'ny finoana mba ho vavolombelona eo anatrehan'Andriamanitra ary indrindra eo anatrehan'ny manodidina. Mahireza ary. Amen. Vavaka ary isika. Misaotra anao ary izay Tompo fa amin'izao fahavelomana izao dia mikasa ary izahay aneho ny asan'ny finoanay amin'ny fifandraisana aminao ary amin'ny fifandraisana amin'ny hafa koa. Ampio izay tario amin'ny alalan'ny Fanahy Masina Jesosy Kristy mba ho tanteraka izany ho voninahitra ao. Dia amin'ny anaranao naovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.